tonga soa atao fionam-piaino ndao itiaka mafy tsika mifandraisatsika azy a de afaka tonga foana reo rehefa zoma ohatr'izao a afa-tsy ny hoe zoma lohan'ny pasika sy pentecôte sy krismasy zay ihany tsy misy de mianatra tsika sy anao miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra tsy hianatra tenin'Andriamanitra tsika hoe izany hony e fa mianatra tenin'Andriamanitra tsika ho fiainana ao atsika mihitsy de mianatra hoe amin'ity taona ity ny loha-hevitrintsika ilay eo amin'ny Korintianina faharoa tsy loha-hevitra fa ny tarigetra mpiainantsika Korintianina faharoa toko fahadimy ny andinin'ny fahasivy de andao mihitsy moa mba hiarahantsika sy anao manonona indray mandeha zay ahoana le tenan'ny tompo ataotsika voninahitsika mba hankasitrahana atsika zay le tenin'Andriamanitra ny ho ankasitrahan'Andriamanitra no tanjontsika ao anatin'ilay andavanandrontsika zay no mampisy ny fiainantsika zay e de ny dikany tsy afaka no ankasitrahan'ny tompo mihitsy isika raha tsy mandeha amin'ny finoana de miaina amin'ny finoana sa zay zany zao le ianarantsika herinandro fahadimytsika amin'ity anio ity miaina amin'ny finoana sa vivre une foi audacieuse zao izy raha miteny frantsay miaina amin'ny finoana sa anio ny zavatra ho resantsika de ny hoe sa mamafy amin'ny finoana sa mamafy amin'ny finoana resantsika zay fa ndao aloha hivavaka tranotsika hivavaka mihitsy tsika aloha miatrantsika ny fotsika eo anatrehan'ny tompo mba hisokatra tsara mba ho tafaray tsara ny zavatra ho voaraitsika tsara zay zavatra ampianaran'ny tompo favakatsika Andriamanitra ray ndreto izahay miaraka atao anatin'ny tsy efitrano ity nitao aminao zahay nalaminao ny programanay de afaka mipetraka kely ankehitriny miaino anao satria ny teninao ny fiainana mangetahetanao mihitsy aty anatinay aty te hitombo amin'ny fahalalana hoe fa iza marina moa ianao Andriamanitra ohatriny ahoana ilay tianao hitondrana ny fiainanay de te atoky ianao tahaka an'ireny zazakely mahatoky ny dada sy neny ireny zay de te ohatr'izany mihitsy miaina finoana sa Andriamanitra misaotra indrindra fa voahomanao ianao tahaka an'ireny chefna ao an-dakozia ireny chef cuisinier de manomana tsara n'le sakafo ho anay mamelona anay sy manafaka anay mitondra fiainana be da be ndreto zay tompo miaraka manokatra ny fonay zahay de miasa feno aty anatinay fanamasina arotsay aty aminay mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra de ho takatray zay tian'Andriamanitra ambara aminay tsirairay satria mahatonga zay nentinao eto hoe de manana ambara aminay tsirairay mihitsy ianao na zahay eto amin'ity efitrano ity na zay mpanaraka rehetra ihany koa any amin'ny réseaux sociaux any de mitenena aminay tompo anio de hoeninay mihitsy ny afatrao voarainay de vo vita ny fandraisanay an'izany de raisinay koa ny fampiarana misaotra indrindra ataonay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka amen sa mamafy amin'ny finoana zay zavatra resantsika sy anao amin'ity anio ity ny zavatra fantatritsika loatra de hoe mamboly angentsika sety amin'ny fiainana imbe dia be mihitsy raisin'ny tompo zay ohatra izay ao anaty baiboly ao mamboly tsika misy teny zay any amin'ny Genesis toko 9 andinin'ny 2:20 rehefa vita ny safi-drano de nanao fanekena vaovao tamin'ny Noa valo-mianaka Andriamanitra de zao tsara ny zavatra niteneny ao amin'ny Genesis toko 9 andinin'ny 2:20 hoe raha mbola maharitra koa ny tany de tsy hanam-pitsahara ny tao-pamafazana sy ny tao-pijinjara de manohy izy hoe ny atsika sy ny hafanana ny fahavaratra sy ny ririnina ny andro sy ny alina zany rehetrarehetra zany mantsy miasa ao anatin'ilay le hoe mamboly tsika daholo na io tsy resaka fotsiny hoe mamboly hazo mamboly voamay mamboly voankazo mamboly vary fa ny fiainantsika rehetrarehetra mihitsy de mamboly tsika tsy mitsahatra mihitsy ho tao-pamafazana sy tao-pijinjana io amin'ny fiainantsika sy anao ny saison amin'ny fiainantsika koa zany ny vanim-potoana amin'ny fiainantsika de mandeha ohatran'izay mamboly zay mihitsy ainao loatra le tenin'Andriamanitra ny amin'ny Galatiana toko 4:7 ny tenin'ny tompo hoe aza mety fitahinareo Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafy ny olona no jinjay
mila tonga saina amin'izay amin'ny fotoana rehetra zany tsika hoe mamboly hatrany kaitsika dia mila azontsika ao anatin'izay hoe miatra amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika ny lalàna ny famafazana sy ny fijinjana miatra amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny fiainam-pifandraisanao amin'ny ray tapo amin'ny vady amin'ny ray aman-dreny any an-trano any am-piarahamonina any amin'ny fifandraisantsika miatra ao mihitsy koa izay lalàna ny famafazana sy fijinjana izay fiainana rehetra miara-bolanao miatra ao zany any amin'ny asantsika zay afafintsika ny jinjaintsika amin'ny fianarana zany mihitsy ka zay afafy no jinjaina amin'ny zavatra rehetra mihitsy zany amin'ny fiainantsika dia miatra ao an-trano dia afaka ampiasaintsika tsara ilay izy rehefa tonga saina amin'ilay izy zany ka mitandrina an'izay afafy satria zay afafiko no jinjaiko tsinona koa dia lasa mampivelatra amin'ny fiainanao hojerentsika sainao tsara moa zay rehefa amin'ity androany ity raha ampiasainao tsara izy dia ampivelatra amin'ny fiainanao raha ohatra ka tsy fantatry le olona izay hoe lalàna ny famafazana sy fijinjana izay dia mety ho solafaka izy amin'ny fiainana mety mianjery izy tafotoana voadona dia ny olana be mazana rehefa voadona izy amin'ny fiainana mianjera ny zavatra réflexe voalohany ohatran'ny renitsika rehefa mitaiza ny zanantsika reny ka nianjera tamin'ilay lalana izy na voadona ny seza dia inona ny antsika sainao réflexe marary kapohantsika ty seza ty le seza indray moa ny kapohantsika koa nefa le olona mila ampianarina hoe zay afafy ny jinjaina amin'ny fiainana raha ohatra zany tsy fantatritsika le izy na hoditsika faniny fa ohatrany hoe voafitaky ny devolontsika hoe mety foana zay teny zay esorina mihitsy le fomba fisainana hoe mety foana zay atao mety foana tandreny lalàna ny famafazana sy ny fijinjana miatra hatrany kay amin'ny fotoana rehetra dia raha ohatra ka tsy tonga saina amin'ilay izy ianao dia mety tafotoana ianao dia mianjera ny zavatra sy tombontsika tsotra be amin'izany sy mbola antitra niterintsika tsara amin'ity anio ity dia ity hoe zay rehetra ilaintsika zany amin'ny fiainana dia kay mila ambolentsika amin'ny finoana zay rehetra ilaintsika bebe kokoa ohatra hoe te hitombo fifaliana ianao ao an-tanànao ny an-tranonareo tena mampareraka be mihitsy tsy mahita fifaliana midika mila fifaliana dia manontany aloha tena efa namafy ve aloha sety efa namafy fifaliana ave zay sa mieritreritra ny jinja fotsiny zay zavatra ilainao bebe kokoa mety hiresaka vola imbetsambetsaka tsika androany mila vola bebe kokoa dia mila mamafy zany sia lalina be fa ny sekta mahaza mihitsy dia tsika senao aza miresaka an'izany mihitsy ankitiana aza miresaka an'izany mihitsy resantsika ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainantsika mantsy fa satria lalàna amin'ny fiainana io lalàna le hoe famafazana sy fijinjana principe ohatrany hoe lalàna raha ohatra ka manana zavatra ety an-tanako ety ka avotsotro le izy raha ohatra zany zao hoe azy aloha jereko fa mety manana afaka avotsotro any dia raha mianjera le izy dia tsy maninona ohatrany tsy nisy ty zany zao misy zavatra taratasy raha ohatra ka avotsotro ty tsy possible mihitsy hoe miantona eo ambony eo io fa satria misy lalàna zay marina na makany États-Unis ianao na makany Comore ianao na makany ambanivohitra ianao naiza eto ambonin'ny tany dia marina zany tsy misy hoe rapino nandatsaka an'iny dia mijanona eo io raha olona mbola tsy kristianina dia milatsaka fa miatra na ampinina tsy ampino zay le mila azontsika sainao saina tsara fa lalàna ny famafazana sy fijinjana le niteneny mitompo amin'ilay Genesis 3:9 raha mbola mandeha koa io fiainan'io dia tsy mitsahatra ny tao-pamafazana sy tao-pijinjana miatra foana zany le hitenenany tompo hoe
zay ahafahantsika nyjinjaitsika ka noho izany zany zay zavatra rehetra ilainao bebe kokoa amin'ny fiainana samy mandinika hoe tsy ampinina mihitsy moa zany zao fiainana sy ty eritrerety fangekitina tsy mety sabatra mihitsy fa efa namboly an'le izy ve aloha se zay zany zao le tenentsika mila ambolentsika amin'ny finoana le zavatra ny zavatra firy mety rombe folo isa le tantaraiko anao ty an'io ty ao anatin'io lalàna ny famafazana io fa aza taitra ianao fa mandeha moramora etsika zavatra mila fantatrao voalohany amin'ity resaka hoe atonga anao ho sa mamafy amin'ny finoana zavatra mila fantatritsika voalohany dia ity hoe ny zavatra rehetra mihitsy eto ambonin'ny tany dia miantomboka amina vo kely avokoa vo nataoko hoe masomboly ve ny tenenako azy amin'ny teny gasy semence graine tsy fantatra zay azahoanao azy fa miantomboka amin'ny vo daholo na tsika senao ary fantatra hoe tsika senao ny atomboka tamin'ny nisy zavatra kely tany anatin'ny dadanareo atody kely dia miaraka amin'ny atody kely tany anaty maminao lasa atody kely anao zany daholo ny antombohan'ny olona rehetra ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany dia miainga amin'izay vo misy vo zay avokoa ny zavatra rehetra ianonao ny genesis toko voalohany andin'ny faraiky ambin'ny folo hoy tsara ny tompo hoe Andriamanitra nanao hoe aoka amin'ny tany haniry ahitra sy anana mamoa ary azo fihinam-boa izay mamoa dia tiako tsindrina aminao tsara le teny hoe samy araka ny karazany avy samy araka ny karazany avy dia mamaky tenin'Andriamanitra ianao dia raiso any anatin'ny alaliny any mihitsy zavatra rehetra eto ambonin'ny tany samy araka ny karazany avy ny zavatra ho raisitsika senao zany amin'ity an'io ty raha mitenitsika hoe efa namafy ve se namafy an'le vo ve enao hoe le masomboly mila manana voambolana mitovy tsika senao aloha zany misaina mitovy ny zavatra tiako ambara aminao anatin'izany dia hoe le vo zany na le hoe masomboly dia zay zavatra rehetrarehetra manan-danja omenao hanampiana ny hafa zay le masomboly zay le zavatra afafy zay le afafitsika zay manome ohatra vitsivitsy ny fotoananao zany zao voka ireny masomboly afafazo afaka atolotrao mety ny volanao mety ny fitiavanao impirimpiry-tsika senao ty resaka fitiavany ty mikonainay abe misy tsy ampy fitiavany tena rehefa nanao ty manohana ty fampianarana ty afaka dia tena tonga saina be mihitsy hoe ay moa zany raha misy zavatra tsy ampy amin'ny fiainako zany mila mamboly aloha ndikany raha tsy ampy fitiavana ianao dia tsy andeha ny ampisi rehetrarehetra era vazatany efatra ianao ty resaka rindray aloha tsy ampy no mila ataonao dia mamafy fitiavana fa ianao ty hite foana ka zaka tsisy mamy orsa amboleo mila mamafy teny tsara tsika senao teny tsara impirimpiry-tsika tafitohana be amin'le teny dia fantanina mipetraka hoe arenao ve namafy le vo tiatsika afafy zany le masomboly tiatsika afafy dia zay zavatra rehetra manandanja tsara dia omenao hanampiana ny hafa fa ty amin'ny ilany koa mantsy dia mandaitra foana le izy hoe ny zavatra rehetra dia ny antomboka tamina voatra any hitanao misy zanakitsika zao mety tena hoe lasa masika be vo atao zavatra teo dia kitikotonina be dia aza misy tezitra mihitsy fa samy makeo amin'ny tompo dia mifona raha misy fonana hoe ary sao dia mba tsika ary namafaky izy tina natao an-tanàna tao fa le izy nge mety hoe kizitina kely tsika fa le izy mantsy rehefa avy eo ao amin'ny namafy tany amin'le akizitsika dia le avy eo ny zavatra jinjaitsika avy any to dia fahatezerana be gagy nefa ahoato tsisy nampianatra nytony an'izany dia nefa kay le izy tsika senao ihany le namafy azonao ny masomboly na ny vony antombohan'ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany zavatra faharoa resantsika
tsy misy zavatra mitranga arsea raha tsy ambolena aloha le vo. Zay zany mila azontsika mihitsy ao anatin'le lalàna ny famafazana sy ny fijinjana. Tsy misy zavatra mitranga raha tsy ambolena aloha lay vo. Enonao nge ny tenan'izay so hoe any amin'ny jaona toko faharoa ambin'ny folo any andin'ny faefatra amby roapolo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ny tompo raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Eritrereto dia hoe misy mpamboly anankiray mividy masomboly izy, andeha ataontsika hoe vidy masomboly izy savidy tena lafo be vidin'ilay masomboly 20 kilao. Inona ny zavatra miseho raha ohatra ka hoy io mpamboly io hoe tsy foiko amboleny ty zavatra ty, manjary tsisy tsony angeto ampelantanako raha ohatra ka tsy amboleny ty. Jusa mitapy ianao safady ka natao ambolena ngeny masomboly natao amboleny. Fa raha ohatra ka mijanona ao anaty gony io ny zavatra isy ho tonga ny voalavo, tonga ny kalalao, dia lo ao io dia simba dia very. Fa natao amboleny io zavatra io, natao amboleny ny vo. Fa raha ohatra ka tsy ambolena dia tsy misy zavatra mandeha. Mila ambolena le izy, tsy misy zavatra mitranga raha tsy ambolena io zavatra io. Sainao nge mandraisany any anatin'ny fon'le mpambolytsika na any anatin'ny fotsika fa zay mihitsy koa hoe mampatonga atsika tsy tafa mafy matetika. Mieritreritritsika hoe lany ny fotoanako, lany ny volako, lany satria tsy hitantsika tsony le izy avy eo ohatrany hoe iny fa rehefa fafy le vo dia tsy hitanao nge nalehan'le izy fa lasa ao anaty tany ao ary le izy tsy hoe ohatra ny dessin animé amin'ny film tonga dia iny fa mipotra dia tonga dia milasa. Fa le izy tsy maintsy haka fotoana. Dia ho antsika mazava amintsika hoe tsy misy mpamboly hoe matahotra ny amboly, fa rehefa raisitsika amin'ny fiainantsika dia matahotra kely izany tsika. Enonao marika toko faefatra andin'ny fahaenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo. Izao ny fanoharana ataon'izay so. Ny fanjakan'Andriamanitra hoy izy dia tahaka ny lehilahy mamafy vo amin'ny tany ka matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro, ary ny vo dia mitsimoka ka maniry nefa tsy fantany ny faniriny. Na tiana na tsy tiana ny mpamboly tsy maintsy mandeha amin'ny finoana. Ny nony aloha samy manana ny nony, mety ny odigasy ny nony niny, fa mandeha amin'ny findika an'ile hoe mino matsy tsy hitan'le izy fa mino izy hoe hipotra vaosao io zavatra io. Zay le mandeha amin'ny finoana. Fa ohatran'izay mihitsy ny tian'Andriamanitra hiainantsika senao hoe afafazo le izy amin'ny finoana dia mijinja ianao après ao aoriana. Mamboly dia mandeha amin'ny finoana hatrany hatrany. Satria resy lahatra tsika hoe tsy misy zavatra mitranga raha tsy ambolena aloha le vo. Lasa ihany tsika senao mandroso zavatra fahatelo zao tsika. Eto zany tsika miverina amin'ile nitenenitsika tary am-piandohana hoe misy zavatra ilainao ve raha afaka amin'ny fiainana. Amboleo ary. Tsotra be. Misy zavatra ilainao ve? Amboleo. Satria misy an'izay lalàna ny famafazana sy fijinjana izay mihitsy napetraka ny tompo. Pitoriteny faha 1/15 enonao ange. Pitoriteny faha 1/15. Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia azatsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy roa tota. Raha fehezina tsotra ny zavatra tenenin'Andriamanitra, aza mitsahatra fa mamafaza hatrany. Hitanao tsy nataotaon'Andriamanitra fahatany ny zavatra hoe mavesatra any amin'ny fiainanao.
ny mpamboly zao ianao ve fa nahita mpamboly dia mitorevaka be eo amin'le tany eo izy mitomany hoe tsy vokatra mihitsy ty zavatra ty, na hoe mandritra ny 3 volana izy dia tonga mivavaka ho an'le taniny, entina mbavaka ty tany ty hamovary. Ny mpamboly ka mpamboly amin'ny tompo somatsara moa izy dia mivavaka izy, fa mahazo tsara izy hoe mandeha mamboly azaniko. Raha ohatra izy ka te ahita vokatra dia tsy mijanona eo fotsiny izy hoe tsy izy courgette tsony teto amin'ity taniko ty nefa navokatra courgette be ty, fa lasa izy mitady masom-boly tsara na courgette dia mamboly izy. Rehefa te ahita courgette izy dia mamboly. Ny zavatra tiako tenenanao dia ity: fananian'Andriamanitra mihitsy avena ho tsapanao le zavatra mavesatra eo amin'ny fiainantsika ireny. Tanao misy zavatra mavesatra, mety hoe misy vesatra ao anatin'ny fifandraisana, misy olona tena manahirana tokoa ny miara-miaina aminy, na misy tsy fahampiana amin'ity sy ity dia maheno ianao hoe mavesatra. Andao hoe hanandrana tsika sy ianao ao anatin'izay vesatra rehetra dia ny saintsika tsy mandeha fotsiny tsika any amin'ny hoe hivavaka aho amin'ity, tena hoe tsika mbavaka le izy, fa za te hiteny aminao hoe sao dia tsy nivavaka ary ny tsy ampy. Indraindray tsika sy ianao mivavaka ny fialana paha amin'le izy, azafady ohatrany afafy izany teny hoe miala paha, fialana ilany ohatrany satria ianao tsy teanao an'le asa matahotra amin'le mamafy dia asianao vavaka be da be aloha le izy, ela be izy ianao vavaka ihany, fa mety tsy izay nge tsony, tsy izay fotsiny amin'izay ataoko hoe tsy izay tsony satria tsy mitsahatra mivavaka mihitsy tsika miankina amin'ny tompo, fa misy fotoana ao amin'le ataotsika mihitsy. Mahatsiaro tsara an'ilay Jakoba tsika le miteny le tenin'Andriamanitra hoe ny finoana tsy arahana nge dia maty mihitsy. Porofo ny finoantsika, ny asa ataotsika, zay le mamafy zay, porofo ny finoantsika, tsy hoe akory hoe rehefa miasa tsika dia zay tsika no amarinina amin'izay asa ataotsika zay. Fa raha tena mino tsika dia miasa ho azy, ohatran'izay le tiana aseho anatiny. Dia hoy aminao hoe sao dia tsy mivavaka tsy ampy ry fa isay mbola tsy namboly dia amboleo ary. Mahatsapa mihitsy say hoe misy tsy ampinina, tsy ampy fahaizana, tsy hainao le anina ka efa namboly ve? Mamboly an'ilay izy, ianarana zany zavatra tsy hay. Zavatra fahaefatra indray zao tsika sy ianao ao anatin'le lalàna ny famafazana sy ny fijinjana trantsika. Ny fahaefatra dia ity: izay zavatra ambolenao ihany no hojinjainao. Ny zavatra amboleko no hojinjaiko. Ohatrany hoe lôjika be zany rehefa mpamboly ny resahany, fa amin'ny fiainantsika amin'izao fotsiny ohatra tsy tadidintsika le izy, miverina kely tsika amin'le Galatiana 4:7 teo dia tohizana amin'ny 9:9. Zao le teny hoe aza mety fitahinareo Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona ny jinjay, 9:9, fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ny mpamboly raha avako dia ampoiziny zavatra hojinjainy, tsy hoe raha namboly katsaka izy dia suspense hoe asa ny voaka ao na tsaramaso na voanjobory. Indraindray tsika sy ianao eritreretintsika hoe asa moa izay sitrapon'Andriamanitra eo. Misy fotoana tena ny akamoana ara-panahintsika no mandeha dia ataontsika saromantsika amin'ny hoe izay sitrapon'Andriamanitra eo nevintsika izay ianao tsika mamafy andeha ataoko hoe ohatra zany zao tsika hoe mamafy laingalainga kely
ataoko an'izany hoe laingalainga kely fa ho an'ny tompo mantsy ilay izy lainga foana na kely na be. Dia avy eo tsika mijinja fisolokiana goavana ataon'olona. Ataontsika hoe na mafy lainga ianao zany a, lainga kely, laingana fotoana kely fotsiny teneniko tamin'igny ay. Dia avy eo tena fisolokiana be mihitsy nataon'ilay olona aminao dia ianao miteny tao any izay sitrapon'ny tompo. Mety misy fibebahana mila miainga ao anatin'izany sy hanarenana an'ilay zavatra. Fa tsy ataontsika fotsiny hoe izay sitrapon'ny tompo nefa isika no diso fa mafy tamin'ny fiainana. Dia mila regleny ao anatria amin'ny tompo ifonana. Ny mpamboly raha afaka ampoiziny zavatra hojinjainy. Marina tokoa fa misy zavatra amin'ny fiainantsika mety tsy ampoizintsika. Fa rehefa dinihana sy fakafakaina tany dia ny zavatra na fafintsika ihany tao ambadika. Mbola miresaka eo ihany tsika. Ao ane hijery tenin'Andriamanitra vitsivitsy tsika, hijerena an'izay lafiny hoe izay afafintsika anjinjaintsika. Aty amin'ny lafy ratsiny izao dia hoy ny Joba 4:5. Joba 4:5 hoe arak'izay efa hitako izy dia izay miasa eloka sy mamahy fahoriana no mijinja an'izany. Rehefa mamafy an'izay tsika dia mijinja. Raha mijery tenin'Andriamanitra koa tsika izao ny amin'ny ohabolana 2:20, ilay tapany voalohany. Ohabolana 2:20, hoy ilay tenin'Andriamanitra hoe izay mamafy eloka dia hijinja fahoriana. Ao an-tranontsika sy ianao no mila ndasy aloha alefako aminao daholo ilay tenin'Andriamanitra dia izay avy miteny anao an'izay. Osea 10:17 ihany koa tiako ho ampatsahivina anao. Ny asa faharatsinareo ilay tenin'Andriamanitra ka fahadisoana no nojinjainareo. Nihinana ny vokatry ny lainginareo fa nitoky tamin'ny alehanareo sy ny abetsahan'ny lehilahy maherinareo nareo. Ao amin'ny Matthieu 7:2 hoy ny tenin'ny tompo hoe araka ny fitsarana ataonareo ny hitsarana anareo ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo. Izany tenin'Andriamanitra izany manipika tsara mihitsy hatrany hatrany izany hoe izay zavatra amboleko no jinjaiko. Fa eo aho izany ilay tiako tsipihana. Mety misy fahoriana tokoa izao miaritra amin'ny fiainantsika. Misy zavatra entsika hoe mampijaly azy izany. Izay ilay hitenenantsika an'ilay Salamy 8:30 eo anatrian'ny tompo hoe dinio kely hoe za tompo, please, azafady, dinio hoe za. Satria mety misy zavatra izay tsy nahatonga sainantsika akory tao anatin'ny fiainantsika fa nahafafintsika ratsy. Izay ilay fahotana mamafy eloka isika dia mijinja fahoriana. Dia tsy hoe izany raha maheno an'izany tenin'Andriamanitra izany ianao dia handray fanamelohan-tena ny asanao eo hoe atao ahoana izany fa dia izahay dia mijinja. Fahasoavana be mihitsy nge nataon'ny tompo amintsika. Nalohan'i Jesosy daholo ny zavatra rehetra teo amin'ny hazo fijaliana. Fa tsy voarainao izay raha tsy raisinao mihitsy. Tsy voarainao ilay izy raha tsy raisinao efa nomen'Andriamanitra ny famelan-keloka. Regleo eo amin'ny tompo ary. Izay ilay tenenako anao hoe Salamy 7:30, 3:24, dinio Andriamanitra ho fantarina eritreritro. Jereo ndreo misy lalana mitondra ny fahafatesana ty anatiko aty. Tandremo mihitsy, andao mihitsy tsika sy ianao hitandrina ny mety hoe avinavim-po kelitsika na avinavim-po betsika ty anatitsika. Indray misy zavatra mahazo mantsika dia fizaham-toetra be misy fotsiny ty. Tonga dia tsy hanetsaitsika na izany ilay extrême anankiray andehanantsika hoe tsy izany ny olana amin'ity fa fizaham-toetra io hoe ataon'ny tompo fizaham-toetra io. Na isika hiteny hoe ianona ny mahatonga an'io, ianona ny mahatonga an'io. Na izay ny ataontsika na resy ny fanamelohan-tena tsika hoe tena za mihitsy ka problema dia eo. Tsotra be ilay izy. Jaona voalohany toko voalohany 5:5. Rehefa miaiky ny fahotantsika isika, matoky sy marina ny Andriamanitrantsika. Mamela ny helokantsika, manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny antony izany, anaovantsika an'izay vavaka izay, hijerentsika hoe Jesosy aseho ianay nisy tsy nety ve?
mety tena ao anatina olana ara-bola mahagaga tsika zao. Be tabe misy moa zany zao ny olona tena ao anatin'izany. Dia eo mihitsy zany makanesa eo amin'ny tompo, makanesa eo amin'ny tompo dia miteny, tompo asehoy anay. Zay fo malalaka, le fo malalaka tsy hoe rehefa tendren'ny tompo amin'izay le izy dia enao miteny ka ihany nange tompo na tonga an'iny ka le olona sady mety misy zavatra tokony tompo hoe tsy fahamarinana loatra ty trango tsy ravako ange nidiranareo tao anatin'io raharaha io hoe nazahoana an'le asa ange ohatr'izao hoe sao dia fitiavam-bola nanosika tsy fantako. Mety efa nisy fitarihan'ny fanahy tany fa nodinody fanitsika dia tsika hoe ka ny olona rehetra manao an'ity daholo dia ahoana teny tsy ety dia nidona amin'ny rindrina le izy avy eo dia hoy aminao tsy fanamelohan-tena ny alay fa fibebahana dia miainga vaovao tsika manitsy fa marina trana ny tenin'Andriamanitra mamafy tsika dia mijinja fa afaka hitsin'Andriamanitra tsara ary mivadika ho fitahiana ho anao ary le teo fahain'Andriamanitra mamadika an'iny ho zezika. Rasy aloha fa apetraka vetivety kely io aloha io dia andao nge tsika aloha hijery an'izay tiako loatra ny tenin'Andriamanitra iny mandeha be any anatin'ny saiko tamin'ity herinandro ity dia andao jerentsika sy anao vetivety le Lioka toko 7:20. Lioka toko 7:20 ary amin'ny anjiny fahaenina ary misy fanoharana nataon'ny tompo ao hoe fahaenina hatramin'ny fahasivy le vakiko aminao zao soratra hoe nanao an'ity fanoharana ity ny tompo hoe misy olona nanana aviavy nambolena teo an-tanibolobony dia nakeo izy nitady voa taminy fa tsy nahita ka dia hoy izy tamin'ilay mpamboatra ny tanibolobony ka hoe indro efa 3 taona zao nitady voa tamin'ity aviavy ity dia tsy nahita ka pao io nahoana io ny manimba ny tany fa le mpamboatra namaly ka nanao tamin'ny hoe tompoko avelao ihany izy amin'ity taon'ity mandra-piadiko manodidina azy ka asiako zezika. Angamba mbola moa izy fa raha tsy zany dia ho kapainao ihany. Le tenin'le mpamboatra ny tanimboloboka ny tena tiako tsimpiana aminao, manao tahakany hoe manao fizahana inspection zany le tompon'ny tanimboloboka mijery misy vove tsika senao tena ohatr'izay mihitsy nambolen'ny tompo tany amin'izay misy atsika rehetra tany tsika ao anatin'ny ankohonantsika ao anatin'ny toeram-piasantsika amin'izay ny tompony namboly atsika tao dia tamy izy hoe efa mitondra vova efa 3 taona zay mijery teto ohatra mbola tsisy any kapao io enjana be izay tenin'Andriamanitra izay fa le mpamboatra dia le endriky Jesosy mihitsy ny hitako ao anatin'le mpamboatra le mpisolo vava atsika miteny hoe draso kely aloha avaiko io dia asiako zezika. Le zezika mihitsy ny tiako miteny be any anatiko le izy dia tiako zaraina aminao. Tsy afaky ny hamoa tsara ny fiainantsika senao raha tsy misy zezika. Ny mpamboly mihitsy mahafantatra an'izany any ny zezika ny zavatra tsy mahafinaritra. Sa misy olona mihinana zezika? Tsisy. Maimbo. Arakaraka ny mampazezika bio be an'io mampandaitra tsara an'io. Kisoa azo ny zezika mandaitra be reny na mahabe kakan-javatra mahasosotra ary. Fa hitanao le zavatra avelan'Andriamanitra miseho amin'ny fiainantsika, le zavatra sarotra amin'ny fiainantsika nge zezika kay reny. Misy fotoana avainy tompo mihitsy tsika, avaina ny dikany atao amin'ny sambadidaka tena avavainy mihitsy mamady le ambony lasambany le ambony lasambany zany nge le hoe avainy mety avaina be mihitsy ianao zany zao dia asiany zezika. Le zezika mety maimbo, mety olona mahasosotra io fa zay mihitsy koa le hiaviko amin'ity tenin'Andriamanitra ity, mety ny fahalemenao sy ny fahotanao koa rehefa hifonanao rangahy zany dia miova zezika, lasa zezika. Hitako tamin'ny fiainako zany aloha indraindray ianao te hitorevaka be zay ny tedaviny devoly hoe latsaka ny fahotana ianao tsy nety ilay nataonao dia ela be ao mihosom-potaka ao miainga ianao tao fa ny tompo rehefa namelanao dia tadio fa efa namboarina miova zezika le izy dia vao maika mahavokatra be mihitsy io tany io se mahereza sy mahatan'izay ianao
zay mandeha manaraka zao tsika amin'ny lafy ratsiny mandeha mihitsy io hoe zay zavatra ambolentsika nojin'izay tsika fa ty amin'ny lafy tsarany ihany koa enonao no oabolana fa 1/20 anjegny fa 9/20 oabolana 1/20 anjegny fa 9/20 hoe ny ratsy fanahy dia mahazo valiny tsy mahaso fa zay mamafy fahamarinana no mahazo izay tena tambony tokoa. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe zava-pony ohatrany tsisy mahita tsy misy dikany tsy misy fiantraikany enonao ny Osea toko 10 Osea toko 10 hoe mamafaza fahamarinana dia hijinja fitiavany nareo. Sainao nge zany ten'Andriamanitra zany mandeha be mihitsy zany amin'ny fiainana rehetra amin'ny fiainam-pifandraisanao ao te hijinja fitiavana ianao mamafaza fahamarinana. Isan'ny zavatra tonga dia manimba fiainam-pitiavana mihitsy na entre na couple anankiray na eo anivona mpianaka na eo anivona fiara-miasa inona ny fidiran'ny lainga na lainga kely na lainga be vao io ny foafotsiny ianao mamafy tsy fahamarinana ao anatina fifandraisana dia lazaiko anao fa mijinja mety fialonana njinjainao amin'izany mety ianao mieritreritra hoe ohatrany tsy manino fa tsy mijinja fitiavana aloha ianao ao anaty te hijinja fitiavana ianao dia meny tenin'Andriamanitra ny sopapa dao hiamafy fahamarinantsika mandeha amin'ny marina mahitsy tsara amin'ny mazava tsara. Mety misy fotoana tsy ndriko mihitsy koa zay zavatra zay hoe ohatra zany zao hoe mandeha be mihitsy ny fikarakarana famadihana ny tanàna any zany dolo re zao mandeha manao famadihana indray hoy ianao zany le mijoro amin'ilay hoe za tsy anao ny fianakaviana hiteny hoe zany ve nareo ny kristianina dia tena ataonareo tsinitsinina mihitsy zany le dadanareo sy mamanareo le masoandro na ninona tsara nahitanareo masoandro ohatry fahamarinana fafy tsy azon'le olona aloha aza tsy mila tsy mila manamarintena be iny aloha fa tsy azony hoe te hijinja fitiavana nge ianao tena fitiavana mihitsy ny mandeha amin'ny fahamarinana na ohatra ary ka mety eritreretin'le olona hoe ohatrany tsy tia azy tsy azony fotsiny le izy ohatra tsika mibetiny zanantsika ihany moa io rehefa mamafy amin'ny fahamarinantsika dia mijinja fitiavana. Mbola misy tenin'Andriamanitra rahito ato amin'ny Jakoba toko 7 mandeha amin'izay zavatra izay mihitsy hoe zay zavatra ambolentsika nojinjaintsika Jakoba toko 7 anjiny 9/20 izay mampanjaka fihavanana dia mamafy amin'ny mpihavanana ary dia ny rariny no vokatra azony. Andika teny ombonana ve namakiko azy ianao izay mampanjaka fihavanana dia mamafy amin'ny mpihavanana ary dia ny rariny no vokatra azony. Misy an'iny tenin'Andriamanitra iny vao manana toko 12 raha mbola azonareo atao dia atao izay hevananareo amin'ny olona rehetra. Ny antsika sy ianao izay dia mijinja rarintsika na amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainako avy tsy misy voa fafintsika izany ka verivery fahatanitra fa izay ambolentsika no ho jinjaintsika. Miditra amin'ny zavatra 5 izao tsika. Mila azonao tsara fa tsy ianao rery ny mpamafy. Ny lalina be amin'ity raharaha ity dia samy mamafy daholo ny olona rehetrarehetra ary ny lalina dia misy toerana misy tany iraisana dia samy mamafy eo. Ohatra zany zao hoe ray fianakavianareo samy ankonana anankiray samy mamafy daholo ny ankonana dia lalina be tany anankiray any misy zavatra zany iraisana ka zay afafin'le anankiray dia mety miara-mijinja azontsika tsara angam'izany. Misy teny eo amin'ny jaona toko 4 ao anjiny 7/30 jaona toko 4 amin'ny 7/30 zaho ny tompo naniraka anareo hijinja an'izay tsy nisa sara anareo olo-kafa no nisasatra fa nareo kosa niditra teo amin'izay nisa sarany. Samy mamafy avokoa ny olona manodidina antsika ary mety eo amina tany iraisana dia midika an'izany inona le raharaha
mijinja ny tsara sy ratsy na fafiny teo alohantsika isika sy ny afafiny zay miara-miaina amintsika. Zany aloha zany dia mila tonga saina amin'izay tokoa tsika. Mijinja ny tsara sy ny ratsy na fafin'ireo olona teo alohantsika, na mafy nandeha tany amin'ny mpitaiza olona le teo alohantsika, midika ny dadabe anareo nandeha tany, dia mbola miatra aloha zany. Mandra-pahatonga an'ilay verset manaraka teneniko anao rehefa avy eo. Raha ohatra ka tsy misy action ataotsika, tsisy zavatra ataotsika, dia ny Exodus 20 miatra hoe io Andriamanitra io mamaly ny elokony ray amin'ny zanaka hatramin'ny taranaka 4 mifandimby tenen'ny tenin'Andriamanitra. Dia misy fiantraikany ilay zavatra fafintsika zany. Mazava manampy atsika tsara koa zany, mampitandrina atsika moa zany tiako ambara aminao hoe misy fiantraikany amin'ny taranaka hoy efa tenentsika hatrany zay. Le afafinao ankehitriny ange tsy hoe ho anao fotsiny. Dia ataontsika hoe misy ray mpianakaviana isan-kazoma izy dia mamafy vendredi joli, mamafy zany mamafy vendredi magnifique mandeha mirevy ny Analakely série Ambotro Manjaka. Fa le tsy azo ao amin'ny voafitaky ny fahavalo fitahan'ny fahavalo izy hoe ka ny lehilahy tsy maintsy mba mirolona kely ihany mba tsy maintsy manalanala azy. Ny tsy azo ny hoe ny zanany sy ny zafiny sy ny zafikeliny mijinja ao anatin'ilay raharaha. Mila saintsika mihitsy zany hoe kay moa zany ny fanapahan-kevitra raisiko ankehitriny dia jinjainy manaraka. Mijinja ny tsara sy ny ratsy na fafin'ny olona teo alohantsika sy ny miara-miaina amintsika. Fa eo mihitsy nefa eo tsika misy namafy ratsy eo amin'ny manodidina atsika teo aloha. Soa ihany fa tonga Jesosy. Zao ny zavatra fahasoavana be ravako. Miteny le tenin'Andriamanitra any amin'ny Deutéronomie izy miteny an'io 7:7 miantso ny lanitra sy ny tany eo an'io vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anatrehanao, teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny fanozonana, ka mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranaka. Any amin'ny Galatiana 5:7, Galatiana 5:7 andiny 10. Lazalovakiko aminao mihitsy izay teny izay. Galatiana 5:7 ary amin'ny andiny 10:7. Lasalova vetivety. Galatiana 5:7 andiny 10 le vakiko aminao izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia ambany fanozonana, fa voasoratra hoe voaozina izay rehetra tsy maharitra mankatony zavatra rehetra voasoratra amin'ny bokin'ny lalàna. Andiny 7:10 toy ny vakina manaraka. Galatiana 5:7. Kristy nanavitra anay tamin'ny oziny lalàna satria tonga voaozina monjy anay izy, fa voasoratra hoe voaozina izay rehetra miantona amin'ny hazo fijaliana, miantona amin'ny hazo. Inona ny zavatra teneniny? Ny lalàna ny famafazana sy ny fijinjana tahaka ny hoe mitondra oziny. Rehefa mamafy ratsy kay ny olona anankiray tahaka ny hoe manozo teny izy, satria miatra amin'ny avy hatrany le lalàna. Lalàna ny famafazana sy ny fijinjana miatra aminy voaozinao izy zany. Fa izao ny fahasoavana. Ny fahasoavana dia ity: Jesosy efa maty hoy izy hoe nanavitra antsika tamin'ny ozony lalàna. Normalement zany tokony hiatra amintsika le izy. Le zavatra nataony dadabe sy nataony mama sy nataony manony teo aloha sy ny zavatra ataony manodidina. Fa kay zay fahasoavana hoe manana an Jesosy ianao. Fahasoavana be mihitsy ange, tsy azon'ireo mpamadi-drazana be ireo ianao rery eo amin'ny fianakaviana dia ireo ny tompo fahasoavana amin'izay ny tompo anao, hamonjena an'ireo. Fahasoavana be ny hoe ianao mahafantatra dia hoy aminao tapao eo aminao. Ay afaka tapahana eo amiko, tsy anakely. Indraindray tsika sy ianao elabe mihitsy voafatotra ao anatin'izay mieritreritra ka zao tsy inona dia tsy maintsy ohatr'izao zany miatra aminay satria nisy ohatr'izao tsy nety nataon'ny olona tany aloha na tsy nety nataon'ny olona ankehitriny.
tsara be lenao manana ny tompo, ampiasao ny fahefanana ananao, tapao le izy amin'ny anaran'ny tompo. Dikany hoe tapahana mibebaka amin'ny tompontsika, mifona ho an'le olona, dia isika ihany koa miteny hoe Jesosy mpiantoka anay fa tsy zany zavatra zany intsony. Efa ho ambany elatry ny tompo ianao dia aza manahy intsony, fa efa afaka ianao, efa afaka ianao. Nizaniza mety namafy ratsy tamin'ny fiainanao, indraindray antitrateriko mihitsy io satria misy fotoantsika ela be tsika resy eo amin'ny teboko foana, resy eo hoe voan'ny ahoana le fitentsika gasy azy hoe voantsatoka, ny voantsatoka mihitsy na zindrano na namosaviny na makatsy makaroa mianga am'izay, miala am'izay toeran'izay, fa avelao tsy hoe akory hoe mody fanona hoe ngamo tsy misy zany, tena misy zany. Fa izao nefa raha isika sy ianao ny anao combat an'izany eo ampitoerana eo, dia hiady ianao dia hiafina izy ianao dia anao inony ka vitanao, fa miainga ianao miaraka amin'ny tompo eo ambany elatry ny tompo mitoetra, fa eo ihany tsika dia tsy mandaitra amintsika intsony na inona na inona. Dia hoe saina zay tianao ambolena ho an'ny taranakao. Fahaenina zao tsika sy ianao, ny fahaenina dia zao samihafa ny fotoam-pamafazana sy ny fotoam-pijinjana mila azontsika sy ianao. Zay hoy ny mpitoroteny fahatelo andininy voalohany sy faharoa, ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy ary samy manana ny andro ny avy ny raharaha rehetra aty ambanin'ny lanitra. Ao ny andro aterahana, ao ny andro afatesana, ao ny andro ambolena, ao ny andro angotana nambolena, dia misy toy amin'ny be da be moa io amin'ny hatramin'ny andininy fahadimy. Samy manana ny fotoana daholo ny zavatra rehetra. Dia hoy aminao hoe samy hafa mihitsy ilay fotoanan'ny famafazana sy fotoanan'ny fijinjana. Tsy misy fahombiazana eo no eo zany se. Afaka manao fahagagana ny tompo fa tsy hoe tsy afaka, tena afaka. Fa izao amin'ny ankapobeny dia tena tia mampiasa ny lalàna mifehy mihitsy izy mba ampiasaintsika ihany koa. Ohatrantsika ihany rehefa alainao tsy mbola matoy ny voankazo io, raha manana voankazo ianao eo an-tokotaninao, hazo fihinam-boa, dia mbola tsy matoy, mbola mantamanta le paiso dia alainao, dia enao mihitsy izy marikivy. Fa rehefa andrasanao matoy tsara le izy tsara ny tsirony. Matetika ravako izay mihitsy ny problemantsika amin'ny fiainana, tsy ahitantsika ny tsirony tsara miaraka amin'ity Jesosy ity, satria maika be tsika, maika be tsika dia mamorona lalam-poza samihafa. Ane tsy azoko tsara le tsiro tena tsara, tsy voaraiko tsara le tsiro tena tsara rehefa maimaika. Aza maimaika ianao, avelao foana amin'ny fotoanan'ny tompo le izy. Lalina amin'ity resaka fijinjana sy famafazana ity ho an'ny mpamboliny azy, mety ho azo ny an-tsaina tsara hoe miakatra io vary io zao amin'ny volana May, mety azo ny an-tsaina tsara zany. Ny antsika sy ianao tsy azontsika an-tsaina mihitsy hoe rovina miakatra izy ity, fa zay le tenentsika hoe sahy mamafy amin'ny finoana. Zay ny dikany hoe finoana nge tsy hita amin'ny masonao fa fantatrao hoe sura fa hijinjaka, zay fotsiny, zay hatrany. Ny dikany hoe mino ianao dia mahazo antoka tsara, sura azoko antoka. Mitady an'izay nge ny tompo e, mitady an'le olona mahazo antoka ny anatin'ny fono hoe hijinja. Raha tsy mijinja eto dia mijinja foana ary aza dononao mihitsy. Fa tsy misy voafafintsika zany ka mitoetoetra fahatany amin'izao. Ny zavatra fahafito dia ity. Ny dikan'izany mila maharitra zany tsy kivy sady tsy leo any zay nge ny dikan'izany maharitra zany. Ny dikany hoe maharitra raha afaka dia miandry miaraka amina toe-po tsara, attendre avec une bonne attitude. Zay ny dikany hoe patience, maharitra. Tsy hoe maharitra ianao sady miaraka mijery lera foana hoe aiza ihany ary izany, dia le tongotra atao mipepeka kely hoe aiza ary izany, dia mipotsapotsa molotra. Tsy izany.
Galatsiana toko fahenina fahasivy milaza amintsika hoe aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no ijinjantsika raha tsy reraka isika. Tsaronao tamin'ny taona lasa tsika niresaka tamin'ny Salamy fafito amby roapolo le andininy faefatra ambin'ny folo. Andininy farany amin'ny Salamy fafito amby roapolo miteny hoe miandrasa an' Jehovah ianao, matokia ary ao ka hery ny fonao, eny miandrasa an' Jehovah. Averiko aminao tsara ny zavatra andresantsika tamin'izany. Miandrasa. Midikany hoe rehefa tenena ianao hoe miandrasa dia ho avy mantsy izay ilay olona. Raha tonga any an-tranon'olona ianao dia miteny ianao hoe aiza mba hitady amianina dia ho ilay olona hoe andraso eo izy. Raha ohatra ve ilay olona ka lasa tany an-dafy amin'ny tsy fantatra mbola hoviana ary izy ny hiverina dia hiteny ve ilay olona ao an-tanàna hoe andraso eo ary izy. Matoa ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe miandrasa. Satria ho avy ny tompo. Dia ny antsika sy ianao izany andrasako ity. Ny gasy raha sy mahay an'izany hoe Andriamanitra tsy andro ny sasany, maninona moa ilay fiteny azy? Dia andro. Ohatria tsika sy ianao mihitsy. Io aloha dia sekoly be tena matière be anankiray mihitsy io amin'ny sekolon'ny tompo ity resaka faharetana ity fa samy mahery a. Samy mahery. Ao mihitsy ianao izao hoe, ao mihitsy ianao izao. Dia mitadidy ianao. Taom-pamafazana sy ny taom-pijinjana tsy mitovy. Aza kivy ianao afafazo foana ihany izay mila fafy dia andraso tsara ilay voa. Andraso tsara, miandrasa. Miandrasa an' Jehovah dia matokia ao ka hery ny fonao. Jakoba toko voalohany hoe fahainao loatra iny dia tononontsika sy ianao andininy faharoa hatramin'ny fahaefatra. Averintsika sy ianao vakiana mihitsy moa hoe Jakoba toko voalohany andininy faharoa hatramin'ny fahaefatra hoe rahalahy ataovy fifaliana avokoa raha hiara-mifankapanasy sy fizahantsoetra samihafa nareo. Satria fantatrareo fa ny fizahantsoetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ary ao ka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsisy tsy ampy na inona na inona. Ny ahatonga antsika sy ianao ho lasa tanteraka sy tonga ohatra. Ianao tian'Andriamanitra ho ohatra eo amin'ny fiainana. Exemple. Ohatra raha ny hafa. Ahafahany hafa miteny hoe jerena ny fiainany iray. Nga tonga amin'izay fotoana izay tsy raha tsy nisy faharetana be tao marety se. Vadika fijoroana vavolombelona ny tantara se fa mareta. Mareta. Ok. Mila maritra tsika. Sady tsy kivy tsy leo. Satria mantsy ianao ilay mora miteny an'iny hoe leo be dia ny antony itenenako an'ilay izy aminao mihitsy mba hiala any amin'ny vocabulaire voambolanao le hoe leo aza miteny an'izay, aza miteny an'izay. Ny fahotana ihany mila teneninao an'izay. Za kosa aloha tena leo leo fahotana. Fa ny ankoatr'izay dia aza miteny an'izany tsony. Ankafizo fotsiny le raharaha. Miandrasa amin'ny tompo ianao. Zavatra fahavalo zao tsika. Mijinja be lavitra noho izay nafafiko hatrany mijinja be lavitra noho izay nafafiko hatrany lalàna ny famafazana sy ny fijinjana soa matsara mihitsy izany ny antsoina hoe loi de la multiplication. Hoy ny marika toko fahaefatra andininy fahavalo. Ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara. Raha naniry sy namoa izy dia vokatra ka namoa. Ny sasany avy 30 ny sasany avy 80 ny sasany avo 100. Lalàna ny fampitomboana izany. Ka miatra io na amin'ny lafy tsara na amin'ny lafy ratsy dia miatra. Dia tsy mila tsy azontsika adinoina mihitsy. Fa mijinja be lavitra noho izay nafafintsika hatrantsika. Raha ohatra izany ianao ka namafy motomototra kely. Rehefa mafy motomototra kely izany dia mijinja iny. Inona re izany izao mijinjaina amin'izany 30 eny nga amin'izany to dia gedragedra be. Izay ny mijinjaina amin'ilay après. Ohatry fa raha ianao izany mamafy tsikitsiky, mamafy fahalemem-panahy miteny moramora ianao satria ao an-tranonareo mpivatravatra daholo tsisy izay miteny tonga dia gidraka. Dia ianao izany no mpamafy an'ilay izy izao. Aza taitra mihitsy ianao mareta. Izay ilay teo aloha teo tsy kivy maharitra sady tsy kivy
mitoetra tsara mihitsy hoe ho toizaka any ty malemilemy fanahy ty vokatry ny fanao anatinao raha teo zany fa satria tsaronao fa mijinja be lavitra ianao, hijinja ianao na iny efa nresako anao vina nresaka anao zany efa ela be fa mahatsiaro be an'le mpanampinay taloha mihitsy hoa za zay tambola kely tsy nanana mpanampy mihitsy tsy nanana fahafahana nanana mpanampy za mihitsy koa moa satria sahirana de sahirana. Ny zavatra tsaroko be tambola kely za fa efatra menada farany misy fotoana aloha zany zaraina ny rarata ao an-trano ngamba ny hatrany amin'ny 10 taona teo hatreo amin'ny 10 taona teo no nizaraina no hoe zaraina ny rarata fa nanomboka efa lehibe tsisy nanao raraha tsonga ny olona sefa zany tena nanao raraha tsisy nanao zara to zany tsy zakako mihitsy le trano hoe tsy midio de manadio trano de manao an'le izy de tamin'izany moa le fahakizitinako tena enjana be raha vao matonga le arombay mitadidy reny masy tena fiainana mihitsy reny manao rano amin'ny trano nefa ny olona voavonkoso trano de kizitina be fa ny zavatra tena tsaroko rehefa vao nanomboka hiteraka zahay 2 volana 2 herinandro tsy ahaterahany Joanna zanakay vavy matoa nangataka mpanampy tamin'ny tompo zay tena meny tompo rose ary tena nomeny na atoky hatrao fahafatesana mihitsy maty zay mpanampinay zay tamin'ny taona 420 amby 2000 zay izy vao efa lehibe daholo ny zanakay ny olona rehetra amin'io le tsy mahatamana-piasa mihitsy etsetra fantany anatiko aloha tao anatiny de tena feno fisaorana ny tompo hoe fahasoavany ty ary nafafy ty nitsinjainy rehefa ianao mamafy hoe manao raraha be ianao de mieritreritra ianao hoe ny anahy aloha zany zay fomba hitako hoe isany namaliny tompo an'le izy hoe zao am'izay zany ianao fa omena mpanampy mahatoky fa ianao natoky tary amin'ny fanaovan-draha ratary taloha de nijikany mahereza raha afako fa mety afaka mampolopolo taona ny kely le izy azafady zay vao misy vady ary mety any an-danitra mihitsy aza fa mahereza mamafy fa mijinja be lavitra isika zay ny tantara iny fa sivy zao tsika afaka ampitomboiko ny voafafiko ampitombo ny vokatra ho jinjaiko tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintianina 2:5-9 zao resitsika zao Korintianina 2:5-9 zao no teny ao hoe zao no lazaiko an'izay mamafy kely de kely no jinjainy fa zay mamafy be de be kosa no jinjainy. Zany ny antsoina hoe loi de la proportionnalité, lalàna ny fifandanjana. Raha mamafy kely de kely no jinjainy, raha mamafy be de be no jinjainy. Hoy taminao tary amin'ny voalohany hoe iresaka volo tsika asianao. Everiko mihitsy hoe ny olona any amin'ny lay mivoy mafy de mafy an'ity resaka filazantsara ny fahombiazana ity mivoy be ny fahalalany an'io tenin'Andriamanitra io de le miteny am'le olona foana zany atolory mameo an'izao le izy amin'ny farany le izy de tena enao mijery le izy aty ivelany aty zany de mahita hoe tena misy fanambakan'olona kosa raha ao anatin'izany ina tsara indrindra any aminao any de misy an'le ramatoa azy zany tonga niresaka tamiko tamin'ny taona efa lasalasa ela be iny fiangonana anankiray eto Antananarivo de miteny an'izay mihitsy raha vao mbola misy zavatra valeureux ny ao an-tranonareo ao de mbola tsy mety mihitsy mbola tsy mety fa mila omena de le laforon'le olona no naterina natao fanatitra handeha anatitra an'izay izy no niresaka tamiko hoe mety ary ve ty zavatra ty sa tsy mety. Le izy any anatin'ny fon'le izy everitsika hoe tena mety misy fitaka mihitsy hampanakarena le mpitondra fivavahana fa izao koa nefa ny ao ambadika koa indraindray tsika senao mieritreritra hoe manao cinéma reny olona hoe manamboly izy après na ohatr'izany fa everiko fa tena miatra mihitsy io lalàna ny tenin'Andriamanitra io
miatra mihitsy le lalàna mijery zao tsika an'ireny mpanao asa soa lehibe reny de indraindray tsika senao mitsetra fotsiny eto am-pitoerantsika eto hoe zany ao mpanambolako asa mety reny rotary reny zavatra isan-karazany reny amin'ny formation reny de mamafy mazoto manao asa soa izy de hita tsy de tsika avy eo no mitelindrora mangidy hoe namoaka camion indray reo nefa le izy milalàna an'le izy fotsiny satria zareo mazoto mamafy ary mampitombo ny zavatra fafiny de eo mihitsy zany tsika senao miteny hoe tianao hitombo ny vokatra hojinjainao nda ho ary amafy bebe kokoa tsika ny zavatra rehetrarehetra io tsy resaka vola fotsiny tia Korintiana faharoa toko fahasivy ty tena resaka vola mihitsy io se ny toko fahavalo sy ny toko fahasivy ao amin'ny Korintiana faharoa tena vola ndresany amin'io andao anandrana rafako tsy le toe-ponao zany hoe domiko tapany Andriamanitra amin'ny herany tsy any amin'izay fa misy an'le teny any amin'ny Malaki hoe zaho toetra amin'izany hoy Andriamanitra raha tsy voaiko aminareo ny lanitra hatrany fitehirizany soa hoy aminao hoe miolana amintsika tsy mahafoy tsika manome be calcul be ary le calcul miainga amin'le zavatra nytenentsika rehetra teo matahotra tsika mafy satria rehefa omena de tsisy tsony ary eto tanako de ahoana de nefa zay le hoe sa mamafy amin'ny finoany la izy zany tsy any amin'le hoe le vokatra eritreretina hoe dika zany veky izany tiana raha tia hijinja 5 millions de ataoko 500 000 zany raha amin'ny lahady tsy ohatran'izay le fo satria raha izay indray de fieremana ny any an-tsainao fa misaina mihitsy tsika senao hoe tompo ty fiainako ty ohatrany hoe tsy atreto ohatrany tsy mety fitahiana ho an'ny hafa fa mbola mila tahiana foana mila ny hafa nampiana ohatrany hoe mila toanana foana ve fiainanao mety misy période amin'ny fiainantsika vanim-potoana tena mila ny hafantsika hanohana tsika io Korintiana faharoa io ihany miteny an'izany misy fotoana ny zavatra nanany hafa nataon'Andriamanitra nampianatsika fa raha ohatra zany dodoria de mila misaina kely tsika hoe fa namafy ve aloha se ty sa ahoana andao hianatra misy toe-tsaina tsika malagasy mihitsy toe-tsaina le miandry ampiny moa tsy ohatra zany misy toe-tsaina mihitsy zay mety hoe tsy any amin'ny olona matory eo ambany tunnel fotsiny azonao mihitsy ny olona matory eo ambany tunnel mety misy tsy manana zany fisainana zany le tantaraiko zao fa efa impiry moa fanjakana teo aloha alaina daholo reny olo reny de atao makany akazo be sa aiza le tany hipetrahana de amena trano any de miasa fa mitsoka mihitsy ry zareo hiverina ao ambany tunnel fa aleony mangataka fa rehefa zoina ngery se misy fisainana ohatran'izany fa sainy any amin'ny doziny misy azy atsika fotsiny tsika hoe ty ananako ty fikirina mafy le ananako de raha misy azonao omena de omeo fa maninona raha ohatra ka afamadika mihitsy tsy fikiriko mafy le ananako ary raha misy azoko anampinanao ataoko mahereza ianao raha avako mahereza ianao ina koa ny zavatra tenentsika ao amin'ny bolana faha 1/12 le tenin'Andriamanitra hoe misy mahafoy na mamafy zay koa le version an'le hoe mahafoy misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany ary misy fatrapahihatra loatra na hoe miazona ny arehy zay le dika teny kely eo ambany eo nefa tonga malahelo ihany andao jerentsika mihitsy enzany ty kahihatra ty ny fahirana no toe-tsaina mampahantra indrindra tena mampahantra ara-tsaina zay zavatra rehetra any aminao mantsy mety mahihatra foana ianao mety mahihatra fotoana ianao mety mahihatra zavatra omena ny hafa ianao mahay zavatra ianao de mahihatra tsy mety izara nefa tsy azonao hoe arakaraky ny ampianaranao ny hafan'iny mitombo ho fahaizanao
Zany misy ny hoe ataon'ny tompo amin'ity raha ty dia hoe aminao hoe ny famafaza ny sainy mampahantra na mampanakarena ny sainy fiainana. Ny famafazanao no mampahantra na mampanakarena anao. Tsy resaka totombitana io sea. Tsy resaka hoe ay ka zay moa dia efa fianakaviana mahantra. Rehefa misaina raisiko matetika mihitsy zay ohatra ny Marthe Hervé zay tamin'ny fianarantsika tato ato. Fa misaina an'io Marthe Hervé antsika io dia hoy aho hoe tena namafy mihitsy izy namafy neny namafy izy dia mijinja. Any an-danitra izy anao zao efa mijinja be. Ety antany zao tsika senao mbola mijinja. Hatramin'izao anao mbola mipetraka amin'ilay seza mijinja le zavatra nafafy nge zao tsika ty mijinja. Dia ohatran'izany manahoana anie raha ohatra ny efa maty 10 taona ianao ohatra eto ambony tany fa mbola misy zavatra jinjain'ny génération ny taranaka tsy aoriana ny zavatra ataontsika. Andao zany ny ataontsika amafitsika fa miankina amin'izay ny mampanakarena na mampahantra antsika. Fahafolo zao tsika arakaraky ny amafazako no anome zany tompo voafafy anahy bebe kokoa. Tenin'Andriamanitra hatrany raisitsika any andinin'ny 10 amin'ilay Korintiana 2:7 andinin'ny 10 zao soratra hoe zay manome voan'ny mpamafy sy mofo hohanina dia anome sy ahabe ny voafafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo. Au fond zany rehefa dinihana ty Andriamanitra tsika ty dia mitady olona malala tanana hotobahana fitahiana hotobahana tsy haiko zany na teny malagasy mety tsara atobaka. Tsy hoe apitipitika kely ohatry ny endrika le fitahiana le filazany Efesiana toko voalohany azy. Omen'Andriamanitra tsika tena miavosa etoa dia mitady olona atao an'izany ny tompo. Mitady olona omena fahaiza-manao atobaka. Mieritreritra an'ireo tsaronao tamin'ny namboatra ny taberna kely dia averimberina foana n'ilay teny hoe nomen'Andriamanitra fahaiza-manao manokana ry Bezaliela. Dia mieritreritra an'izany mieritreritra ny fahaiza-manao an'ilay olona satria tena mampiaiky tanteraka mihitsy zany taberna kely zany no ny atsara nefa zareo ny amin'ny tany efitra ny mamboatra an'izany ny atsara le sary amin'ilay lamba le fanaovana an'ilay trano lay mitady olon'Andriamanitra omena fahaiza-manao tsara be fa malala tanana ve tsika mizara an'izay fahananantsika mizara an'izay fahaitsika. Andao tsika isaina an'izany mihitsy hoe malala tanana ve za ty fa Andriamanitra io mitady olona malala tanana hotobahana ny fitahiana. Fa 1:12 mialohan'ny farantsika senao zao inona koa ny zavatra resahantsika hoe mamafy amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahatsapana. Tsy feeling tsy sensation fa amin'ny finoana. Mamafy amin'ny finoana isika fa tsy amin'ny fahatsapana. Le fahatsapana mantsy misy fotoana tena manohatra be mihitsy manohatra be le zavatra atao tena mety mandreraka be mihitsy le mamboly. Mefa mieritreritra amin'ny mpamboly zao tsika ianao ve fa ny mpamboly ve eritreretinao hoe faly foana izy andeha hiasa tany voamaraina. Amin'ny ankapobeny tsy manontany ny tenany akory izy hoe te hanao an'izany izy sa tsy te fa hoe mila atao dia mila fomaraina zany dia andeha hiasa tany zany dia ataoko le izy. Ao amin'ny Salamy 1:20 andinin'ny 5 sy 6. Salamy 1:20 andinin'ny 5 sy 6. Hoy ny teny hoe zay mamafy amin'ny mpitomaniana dia hijinja amin'ny mpifaliana. Mandeha mitomany mitondra ny voafafiny izy fa hiverina mitondra amboarany amin'ny fiobiana kosa. Raha aloha sao dia raisinao vilana tsy hoe zany hoe isak'izay zavatra ataonao dia mila asiana tomany kely dia amin'izay mety. Fa ny hevitra ao anatin'ilay izy hoe eninao mihitsy hoe tena mafy aminao le zavatra kanefa hoy ianao hoe mila fafiko ty voatsara ty.
mety mafy aminao be mihitsy le misaraka am'le olona mety misy olona miaraka aminao ankehitriny hitanao hoe raha ity toizana tena mijinja zava-politsika rse mafy be mihitsy zany misaraka amin'ny olona tiany zany na mety mafy be mihitsy le tsy manao kolikoly mafy be mihitsy le rabirabiny vony ao am-piasana mety mafy be mihitsy le hoe tsy mahazo anjara tantsono ianao mety mafy tena zay le mamafy amin'ny tomany satria fantatrao le tokony atao de mijoro ianao zay njika de hoy ny tenin'Andriamanitra hitsinja amin'ny fifaliana ianao tsy miandry fahatsapana ianao zany vao hamafy tsy miandry ianao hoe ka ohatra mbola tsy filinina tsika zany tsy miandry fahatsapana ianao zay vao hamafy fa avy ianao de mamafy tsy manontany tena akory ianao hoe ohatrany ahoana zany tiako ve zany fa mamafy ianao zavatra farany indrindra resantsika sy ianao anio raha avako ny fotoana tsara indrindra ambolena tsy rapitso tsy rafaka pitso hoy tsara ny Matteo 4:4 ny ampitso hiany azy ampoan'ny andro ny ratsy miseho eo aminy anio ny andro tsara ambolena hoy ny mpitoroteny faraka 14 enonao nge zay fatrapievitra ny rivotra tsy hamafy ary zay manany rahona tsy hijinja aza miandry ny perfection ianao hoe andrasako tena ety tsara daholo zavatra rehetra raha miandry andro tsara tanteraka ianao hoe parfait tsara de tsy afaka mamboly mihitsy zay le hoe samamboly amin'ny finoana zay azonao atao de ataovy ary ataonao amin'ny anaran'ny tompo tsy miandry ianao hoe miandry kozaritiana mba miova kely fotsiny ataovy miova kely fotsiny aloha tompo vadiko io de am'izay mamafy gasa anio le andro ambolena ianao mihitsy zao mamboly tsy miandry fotoana eritreretinao hoe mety njikany rafezina raha ohatra ka tsy tiany se zavatra jinjainy se zao satria fantatry se moa fa ny zavatra jinjainy se de zavatra nafafiny se taby 5 taona sy 10 taona sy 50 taona lasa moa zany zao ny jinjainao io ankehitriny tsy mandatsa mihitsy akory zany fa miteny réalité fotsiny zava-misy ahitsinao zay mila ahitsy fa raha ohatra ka tianao ny hijinja zavatra de njikany ovao ary ny voafafinao ovao tsy miandry miafitsika tsika mamafy te hijinja ianao hoe fitombona ara-panahy de sainao raha hoe inona moa zany zao ny afafiko mba tena hitombo ara-panahy tokoa fa tsy hoe tonga ho azy aminao io te hijinja ianao mijinja inona daholo no tianao jinjaina de nao samy misainatsika arak'izay efa ohatra ndraisitsika rehetra teo raha ohatra ka fitiantsika averikody jerena tsirairay tenenina aminao tsirairay le zavatra teboka 12 ny tenenitsika teo sa mamafy amin'ny finoana isika lalàna ny famafazana sy ny fijinjana zany mila azotsika tsara ny voalohany ositsika ny vo na atsotsika koa zany le hoe voafafy masomboly mila azotsika hoe zay ny antombohany zavatra rehetra ka ny faharoa de hoe tsy misy zavatra mitranga raha tsy ambolena le vo de aza manantena tsy misy fa zay mihitsy ny antsoina hoe sarotra ny fahatelo misy zavatra ilainao ve amin'ny fiainana lafiny rehetrarehetra mihitsy amboleo ary ny faefatra zay zavatra ambolenao mantsy no hojinjainao ny fahadimy aza adinoina fa tsy hainao rery ny mamafy ny dikany regleo de tapao raha ohatra ka misy voratsy na fafiny hafa eo amin'ny tanimbolim-piainanao zany mihitsy nahatongavan'ny tompo ny fahenina samy hafa ny fotoam-pamafazana sy ny fotoam-pijinjana
dia matetika mampadiso fanantenanantsika zany fa satria tsika te hijinja eo aloha eo tsy le eo aloha eo mitondra antsika amin'ilay fahafito mila maharitsika sady tsy kivy dia esorintsika ny voambolana ilay hoe leobe tsy mila miteny an'izany akory tonga dia vavaka ny amadihana izay tompo ampio afa tady ho leo fahavalo mijinja be lavitra noho izay nafafintsika tranontsika fahasivy afaka ampitomboiko ny voafafiko ampitombo ny vokatra ho jinjaiko ny fahafolo arakaraky ny hamafazako ny hanomezana arakaraky ny hamafazako no hanomezany tompo voafafy bebe kokoa ny faharaiky ambin'ny folo mamafy amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahatsapana ary ny farany anio le andro hamafazako anio le fotoana tsara indrindra hambolena ndao samy andinika amin'ny fiainantsika inona ny zavatra tiany tompo ho afafinao manomboka zao inona no ajanona tsy afafintsony inona no mila tomboka hambolena ary inona no mety mila reglena mety tsy vita mivavakintsika ankehitriny fotsiny fa jereo miaraka amin'ny tompo mivavakintsika Andriamanitra ray misaotra anao indrindra mampatsiahy anay zany lalàna ny famafazana sy ny fijinjana zany mampatsiahy anay hoe mamboly kay izay eto ambony tany ary izay zavatra ambolenay tokoa no jinjainay tsy lovy amin'ny fahazavanao ny ao anatiny fony tsirairay avy tompo mety misy zavatra ny fiainanay tena ininao mihitsy hoe avelanao andeha zavatra tena sarotra zahay mety fahoriana mihitsy ny fomba andraisanay azy satria misy zavatra tianao diovina izay nafafinay tany aloha minjika ny tompo tena hoe miasa ao anatinay tsy lovy amin'ny fahazavanao zay dinio mihitsy zay tompo ianao niasa ao anatinay tsy hanamarimary tena fotsiny zahay fa tena afaka ho reglenay mihitsy raha misy zavatra mila hitsy tamin'izay nafafinay taloha mba hivadika zezika izany rehetra zany tompo te hanomboka vaovao indray zay miaraka aminao ho sahamafy amin'ny finoana misaotra indrindra ary ny amin'ny fahafahana omenao anay misaotra ny amin'ny fanahinao miasa ty anatinay atsiarovanay amin'ny fotoana rehetra hoe mila jerena tsara hoe votsara ve zany afafinay zany ampaherezy koa zay tsirairay satria misy fotoana zay tena leo tokoa ekivy vizana be satria ohatrany tsy mahita an'izay fiatraikan'ilay afafinay na reraka amin'ny zavatra mety ataony manodidina koa ampaherezo ary tena haritra hamafy hoentinay manokana amin'ny tian'io ny resaka vola Jesosy Jesosy tena tsy lovy aty anatinay fantatro mihitsy tompo fa tsy nataonao ahantra zany zahay mahantra hoe fadiranovana tsisy atokona dia isan'andro zay dia mitsoaka amin'ny banky sy ny tsy fantatro foana ny fiainana tompo vonjeo manokana zahay ny zavatra tianao amboarina avy amin'ny fiainam-pamafazanay mifona aminao zahay raha manana fo tsy mahafoy amin'ny fiainana sokafina aty anatinay aty amboary zahay tena hoe ho azonay tsara ny dikany hoe rehefa mamafy kely zay dia kely ny afafiny ny jinjainay mamafy be zay dia be ny jinjainay amboary le toe-ponay tsy ho toe-po feno fitiavam-bola koa fa tena toe-po mahafantatra hoe fa inona nataonao taminay Andriamanitra ay ve ny zavatra rehetra hitahinao anay ka tianao hitahinay ny afy mifona aminao mihitsy zay raha matito be ka ihatra mifony zay Jesosy amboary zay dia vonjeo ny fiaina tokantrano ny tsirairay avy omeo ny asa sahaza ny tsirairay ary taio zay asan'ny tanana
taio zay atao misaotra tompo fa moa ianao mitady olona malala tanana hanatobanao an'ilay fitahinao dia tsy ho vesatra ao anay zany fa afaka miamonjy fanahin'ny olona zany mahafaka be any am-ponay fa tsy tia resaka mitady vola foana ity vonjeo mihitsy zay Jesosy amboary zay arovoko nefa zay amin'ireny fampianarana diso izay mitona anay hikatsaka fitahiana fa tsy hikatsaka anao Andriamanitra reny dia jereo daholo ny fiainan'ny tokantrano mety tena misy tokantrano ao anatina korotana ao anatina ady lava sy alahelo be mandratra fo sy trano ny fo maratra rehetra dia Jesosy miasa feno ianao ao anatinay miasa feno ianao ao anatinay matoky ianao zay tompo fa rehefa ianao no miasa tsy misy mahasakana dia mety zahay ho tefenao androso amin'ny finoana sandray zay amin'ity herinandro ity mamafy amin'ny finoana zahay dia mijinja tsara dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy mivavaka amen alohany hialantsika vetivety amin'ny herinandro avy ity misy séminaire zay tiako ampahafantarina anao mihitsy mety efa hainao any amin'ny radio vaovao masoa any fa fotoana fo ihany le nanaovana le fampilazana mantsy misy séminaire karakaraina CFNJ ao anatin'ny fahadimy taona ny CFNJ dia séminaire ho antsika rehetra fa tsy voatery ny tanora ihany fa indrindra ny tanora resaka hoe ahoana ny ananako zay le lohahevitra le zay fiainam-pitiavana mamelona fa tsy mahafaty fa tsika rehetra samy manana fiainam-pitiavana daholo na entre olon-droa io na amin'ny olona samy mitsika ny larobia lakamisy zoma sabotsy amin'ny 12 hatramin'ny 2 ao amin'ny FMTA Ambatonakanga no anaovana an'izay séminaire zay ny alarobia ny lohahevitra hoe ahoana ny ananako fiainam-pitiavana mamelona fa tsy mahafaty hoentiko izay fampianarana izay ny faharoa ny lakamisy hoentin'ny pasteur Ami pasteur Irako Andriamasoa Ami izay mitondra ny lohahevitra hoe tiaria dia ahoana ny fahatelo hoentin'ny Zoky Kamira Falimanana ahoana ny atrehako ny fakapanahy sy ny fahadisompana tenana ary ny fahaefatra zandray no mitondra an'izay faran'izay ny sabotsy ahoana no mity olona saritiavina zay ny zavatra resahana dia tongava soravako amin'ny 12 hatramin'ny 2 eny amin'ny FMTA Ambatonakanga akaiky ny pergola zany mandeha direct eto amin'ny fandarantsika eto an-trano koa zany tahin' Jesosy